teninay zany mpakasika ny resaka hoe vokotany sy ny commune sy ny hoe amin'ny toerana sasatrasany mety misy korotana kely na fisavozona kely dia ny teninay dia hoe alaotsika mijanona amin'ny fanarahan-dalàna foana. Zay angamba misy pitsopitsony daholo ny atao hoe ny fanendrena na fanesorana an'ireny tokony andraiky fanjakana reny tokony andraiky fanefotony reny dia ny teninay dia hoe alao ajaina foana zany ny fombafomba na amin'ny fametrahana na amin'ny fanesorana reny tokony andraikitra eny fotony. Ngamba anao aneo hevitra kely mahakasika ny tenin'ny ministra ny intérieur tamin'omaly satria io zany no tena mampiahiahy anay aty Mahajanga hoe atsika ty marinamana andeha amin'ny fiovana mankaisa aiza zany le lalana andehanantsika amin'ny fiovana satria fa rehefa ny dininay ny teningay ny ministra n'omaly ohatrany te hanome tsiny izy ireo vahoaka mitaky ny fanoloana ireo sefokontany asian'ireo ben'ny tanàna nambarany hoe tokony anaraka ny lalàna kanefa resareo ao amin'ny ministera no tokony ampiata an'izany lalàna zany. Anton'olo mitrotany namana isany ao amin'ny dafy dia mbola bevavany ireo olo izay atsika ny teny tamin'ny tolona ny taky hoe niala ny rajoelina sy ny forongony. Rajoelina lasa fa le forongony tavela zeo mbola bevava aminay ety Mazenga aty. Takina izy io ny fialana io ben'ny tanàna ny commune urbaine ny Mahajanga ville io satria mbola bevava izy mbola bevava ireo izay manodidina anazy ka rehefa mitaky iny vahoaka mitsanga ingay ny ministra miteny hoe aoka atsika anaraka ny lalàna aoka atsika anaraka amin'ny tsipireny ny mahakasika ny lalàna mahakasika an'ireo olona reo kanefa atsika nitaky ny miala rajoelina sy ny forongony ka io ny tena mampalahelo anay ho tamin'ny version nambarangay ny ministra ny intérieur n'omaly satria tokony ry zareo no anday andraikitra amin'izay tsy fantatro na hoe ato amina ino amoaka lalàna mahakasika ny PDS ry zareo fa izy koa olo reo mbola ambelandreo eo mbola marary fonay satria olo reo mbola bevava ato ka zay no tena hitarainanay avy ety Mahajanga aiza le lalana andanatsika amin'ny fanovana ty asika ty ma andeha iovandeaya sotatoko makasitraka ny avy any Mahajanga atao anatin'izay raha izay ataotsika hoe lalàna zay aloha zany dia misy ny lalana azo ale ao anatin'izany mino fa mahafantatra ny tompona andraikitra matoa manao an'izany fanehoan-kevitra zany. Ny ambiny kosa dia tokony manaraka an'izay processus zay avokoa satria misy dingana izy io ary misy ho ihany lalàna mipetraka satria matona hoe napetraka reny ben'ny tanàna reny dia tany amin'ny vokatra ofisialy avy any amin'ny tribunal administratif ka any ngamba no tokony hojirena kokoa ao anatin'izay ary mety efa ao anatin'izany dingana zany matoa misy fomba fijeriko zay amin'ny zavatra nisy mba hoe ataotsika hoe fitondrana fanazavana kely mahakasika ny situation satria tsy niany Mahajanga rery izy ty resaka manerana roso hoe ndahora resika ny antso manaraka miaraba anao. Miaraba tompoko. Salama tsara ianao manahoana? Mba apiditra mba seka mba aneo hevitra azafady. Ndahora eto vetrany ary faneho-kevitra ao Rahoto avy aty Fianarantsoa. tompoko kory aby sika ao dia zany zao ny tena mba tiako arosy dia zao koa le mpitondra le kolonely io izy dimlaza ao aza atao fitondrana Pinochet ny firenena fa atao fitondrana maramila ny antony zany dia zao maramila ma sy mahita tonga dia hentitra fa kay olona ny gasy mbola matetiky dia mbola magneva demokrasia mbola misy manao demokrasia sauvage
hitanao zao exemple hoe ahoana moa président Rajoelina ny halanao ny téléphérique ny doranao volany gasy ange iny e ary iny tsotra tsy maintsy aloha tokony mba naveleo regny ohatran'izany ary en plus n'izay a mba tokony mahitsika e miova toe-tsaina koa am'le hoe fanovana hatramin'ny toe-tsaina zay zany ny tena mba ilaina amin'ny gasy ary mba tenaina koa zany a le maramily ty mihitsy ny mety mba hasesy an'le hoe dinosaure vahiny sika gasy ange mba te hitondra ihany le président fa le misy an'le maniry exemple moa zao magnina raha teteza ino moa tohatrany ny atao fasipanao solaire ny alefa ty tena mandraikitra le hoe dépotoir culturel sika ka tokony sika ny maramily io zany mba tignaina mba hagnova an'izay zavatra zay ay verangaty tokony ampiasaina le hoe aza omena tonga fa mahofitana amin'ny tagnako variny alefany aty magnina sika raha magnavaka dirito tracteur be dia be ambolena amin'ireny tampon'olo be tampokesa sy ny bongolava reny amin'izay sika tsy magnavaka vary koa zany tokony atao ny maramila ihany mety mba mahatody amin'izay fa raha civile manjary ohatrany hoe saribakolo ny miagny an-dafo fotsiny makasitraka tompoko makasitraka anao ary zany ny fanovana zany a fanovana goavana zany ary sosikevitra mahafinaritra mihitsy zany arosy zany a ankasitrana ny avy any fianaratsoa ary mino afa voaray ny tompona andraikitra izany afatra izany miaraba anao tompoko efa tafiditra ianao miaraba tompoko lasa ndray vony ianao mbola ao izy ndahora aloha solotsika antsoafa raha ohatra ka hoe mbola tsy tapa-kevitra izy fa manjary lahany fotsiny fany a miaraba anao mbola ivery mpagnoro koa za John Vitita Matavy eny tompoko za zany mba miraro koa ireo karana zay pirapetapetaka amin'ny andro ravelona sy mamira vatomanga teo regny mba tsy de tolavanany regny ary fatifatiny karana io koa ny tsy mampiamety fiarahamonina Madagasikara io e ireo tongo manamboly te ireo na tena tompona vola-trandro ka manana fitaovana amina fanamboarana vola-trandro ty ireo karana magnino moa ireo raha mba toravana any koa sy dilena le miarakaraka ravelona mamira vatomanga regny ary tsy Kristian moa magnino tsy mba voatongotongola koa amin'ny affaire ty e mba aiza maro moa tsy Kristian zao tsy regny mihitsy koa ny momba ny rangaha iny e iny enaky na aiza moa ka bolongamby fananana malagasy eo mitaiky amin'ny banque centrale ary vany bolongamby zany ke fanitetsitana ary fandatana ziny malagasy zany aiza izy amin'ny andro zao tsy mba regny mihitsy momba anany sakabetiko makasitraka izay koa ny fanontaniana petraka ny maro amin'izao fotoana zao ary mino fa mandeha miandalana ihany koa zany rehetrarehetra zany satria de miazakazaka ny toetra raha eto amin'ny firenena amin'izao fotoana zao a ireny zany no irosona de le ataontsika hoe fiverenana amin'ilay fametrahana tanitandalana mba isiny tsy maty manota ihany koa eto amin'ny tany sy ny firenena rahatsika ny antso manaraka ihany koa miaraba tsika otuliara ao ministerany pollution fireny jiolahy ireo eo amin'ny pollution jereko tsara ny any aferany sakabary reny firy no mitanon'olona midoronina reny tsisy maza polisy voasazy zany fa ohatran'izany ny tany antiliarako sarano ty tiliara misy polisy na munisipa any Antananarivo zao le bandy zao a fitapetaka fitapitany tiliara koa misy olona ny procureur-ny rahavana misy eveny anarana izineny polisy sy mbola misy niviaka hoe polisy reny fa polisy reny fa voasazy miviaka mandram-pahafaty mbola miriorio any tiliarany teninitsy anakatinay any tiliarany le polisy reny petaka zao sisy viaka ty Antananarivo le olona reo mahazazanay fireny jiolay zany amin'ny polisy pirenenao am'izao fotoana zao fa dinena resaky ohatran'izay nareo lefena zany tinay teneny ko lefenao a mindaza fa hoe nareo namoaka an'izao fa jereo nareo koa fa maro ny valy hay ory ny havanay mariny makasitraka anao anatin'izay a hoezanao jerena moa ny ao akaiky ny zavatra misy sy ny mety ho famarina zay ihany koa satria de ary mino fa tafiditra ao anatin'ny fijerena ny zava-misy ao anatin'izao vanim-potoana zao ihany koa zany rehetrarehetra zany ia miarabana matsika manaraka ato ary
Salama tompoko. Salama tsara ianao manakory. Avy aty Ampangabe any e. Ia miarabanao. Mba tia any hevitra amin'le resaka raharaham-pirenena e. Ento avy hatrany ary ny faneho-kevitra ao. Ny fahitako ny raharaham-pirenena eto amin'ity misy an'ity zany dia eo amin'le vahoaka mihitsy aloha ny tena olana. Satria zao milaza daholo hoe malagasy nefa ny zavatra ataony tsy malagasy. Dia manimba le tontolo iainana sy le fiarahamonina zany ny zavatra ataon'le malagasy. Fa raha ny tena malagasy zany a, mihinana zavatra maloto, tsy manao maloto akalamanjana, dia milamina ho azy ny tontolo iainana, mandroso ho firenena. Zay tompoko fanehoan-kevitro amin'izotro. Mankasitraka anao ao anatin'izay a, ataontsika hoe fanabeazana sy ataontsika hoe tolo-kevitra ho an'ny malagasy mpiray tanindrazana a, izay mihitsy ny tena zava-dehibe izay fiovan'ny toe-tsaina sy ny fomba fijery izay. Ya da ohatra toizantsika amin'ny antso hatrany a ny fiarahana aloha miarabanao namako. Efa tafiditra ianao? Ao ianao a? Aza miaino onjam-peo fa manjary vao mahita taraiky eo ianao a. Raha vatany vaovao ny antso dia tonga dia avy hatrany ianao dia afaka miresaka. Taky tia namantsika manaraka ity miaraba tompoko. Mifanontelo ny olana misy amintsika Madagasikara aketo koa zany a, raha mitiko mifaritra amin'ny Tomasina aty, ny fivavahana mitsangana amin'ny andro zao farany manimba fiarahamonina. Satria misy zany olon-sasiny ambany salosina, ambany fotopisainana, dia simbana amin'le hoe aza manompo razana, matin'i Jesosy Kristy raha ty, matin'i Jesosy Kristy raha magnano raha karan'izao. Dikan'izany manomboka eo zany raha olona 3 na 4 zany olona reka-po dia misy mandeha manaraka ny fivavahana io tsy manompo razana io. Eo zany dia efa manimba fiarahamonina ny olona tigray koa i raha io. Dikan'izany ny fivavahana voaforona amin'ny andro zao iny tena manimba fiarahamonina malagasy raha ty amin'ny faritra Tomasina ty dinina. Karakaran'izay dia misaotradraiky tompoko. Mankasitraka anao. Mino fa tsy ny any Tomasina rery fa misy faritra maromaro a. Izay fiverenana malagasy zay dia zava-dehibe ihany koa zay a, ary manan-danja tanteraka ihany koa indrindrandrindra ny fiarahamonina. Karaha miresaka an'izay mihitsy nge sika hoe fiovana rafitra, fiangana vaovao, anisan'ny zava-misy be dehibe nge zao ny tsangam-bato ho an'ireo teratany vahiny eto Madagasikara eto a, zay atserovana tahaka an'ilay tany Mahajanga zao tao anatin'ny fampahalalam-baovao ny lahady lasa teo ilay tsangam-bato zay atserova tsy atserovana amin'ny malagasy le nanao maty nandritra ny smotiga fa le atsarovana an'le frantsay ny fandona tamin'ny malagasy. Dia rehefa tonga ny 14 volana Jolay dia misy lanonana ataon'ireo teratany frantsay tonga any. Reny zany zao dia azo eritreretintsika ihany koa reny nge dia anisan'ny mametraka ny atao hoe mahizy an'zareo frantsay le izy fa isika malagasy manoloana an'le izy manjetrika satria napetraka ohatrany hoe ao tokantranonao zao ny fahavalonao mametraka hoe ty tsangam-bato amin'ny atserovana ilay fandrobanana nataonay tato an-tranonareo, ohatr'izay le zavatra misy eto. Dia izay le anisan'le fanovana ialana hoe mila miova mihitsy aloha tsika makany amin'ny toe-tsaina aloha voalohany indrindra ny malagasy mila mifoha amin'izay ao anatin'izy hoe ilao ilay resaka hoe fanavakavahana aloha indrindraindrindra izay nivolen'ny fitondrana teo aloha dia mila isorona amin'izay zay anisan'ny fiovana rafitra voalohany ihany koa mila apetraka. So dia anao ohatran'ny Burkina Faso indray. Ka izay indrindra mantsy hoe mba tsy isian'izay dia aloha mitandrina ao anatin'le izy. Ndao resika ny antso manaraka miaraba tompoko. Efa tafiditra ianao? Hevitra kely Eny tompoko. ny amin'ny ny amin'ny misy fantifana. Satria mahiny MC zany zay fa somary sarosarotsa ny kena amin'izao. Tsena ninona moa izy io zao? Fanarahana an'le lalàna eo amin'le famoahana an'le taratasy zany. Sady ampiakatra prix zany le zay mba tiana hoe afatihivina ampahatarany ny varotra moa zany.
mahafinaritra ny fampiasahana ohatra zao ty ahafahanay mampiatara ny zavatra misy tian'ny raha monina misy ohatra amin'ny firaisana fahadimy zany zao misy zay mpafana mankasitraka anao any amin'ny firaisana fahadimy ary mila jerena akaiky tokoa zany satria de miantraika amin'ny vatana any amin'ny aty volany sy ny fiainan'ny mpanjify zany fanararaotana raha zay no azotsika ilazana azy hampiakatra vidinentana izany. Ndao ary miarabanao namako efa tafiditra ianao fa aza miandry intsony eny tompoko efa tafiditra ianao 4 seconda zay ny lasa andao aloha tapahantsika ara dia toy amina antso hafa indray isika. Miaraba tompoko miarabanao lasa ianao ndao ary efa tafiditra somatsara dia ahoana ny fandehany eny tompoko ona fandehany any aminao any zavatra mba mahafaly zany sy mahafinaritra dia sotra ny kolonela Mitel aloha ny amin'ny zava-bitany fa anjery malagasy sy fa raha tsy nitsangana neranga iny kolonely iny dia tsy hay zay zavatra nanjo teto fa zavatra azo atao zany dia zao tsy mora manova zavatra vo volana raika ny kolonely iny tonga teo dia ahoana no miraky le fa izy teo ary sasany misy firy-taona teo nanagorobaka nataony fa tsy zavatra namboariny koveta sy varany zarany teo sotra kolonely Mitel ary miraha soa azy mba vita amin'ny asa zay nomany rehetrarehetra mba nasoavana ny tanindrazana nefa dia makasitraka makasitraka anao amin'izay fisaorana sy fankahirezana izay mino fa voaray ihany koa ny afatra ao anatin'izany rehetrarehetra zany ndao koa inge verina hoe tsonijoro ary ny kapisaty tao anatin'ireny mety anahoana mety firy ny isan'ny maty teto satria tsy nisy ny aino mihitsy ny fitarainam-bahoaka nakasika an'ireny fa dia setry ny lacrymogène foana no nitotona sy nidoboka tao anatin'izay dia raha miteny ny vahoaka kehitriny zany dia misy an'ireo mpanatsasy hoe asa hoe tsy hita ve ireny toe-javatra anyseho reny teto amin'ny fireneny reny sa hoe rehefa tsy nihilika anakany aminareo ny nandatsaka ny ranomaso dia ohatra ny moramora kokoa lay zava-misy. Ndao ary miarabanao namako ao ianao efa tafiditra ianao miaraba tompoko zay efa ty folo pointy ihany ndao ary zay efa ty folo pointy ihany ento avy hatrany ary fa neo-kevitra ao zay efa ty folo pointy zany dia misy zavatra ohatran'izao zany ny efa ty folo pointy zany dia misy forme ny ty aminay zany aza mianonja-pe fa tonga dia avy hatrany ianao dia miresa eny ary peser moa zany zahay mpanjono zany mahampanjono anay io zany eny tompoko zay mpanjono zany zahay io dia rehefa mpanjono zay zany ny ministra ny jono zany tsy mba nizany eta ty folo pointy mihitsy ka ny agnarany zany moa tsy magnano ratsy nefa ny magaga zany ohatra nagnano ratsy any rehefa ataony fandiniana ka mba miangavy zany zay mba mitsinjo ny zay folo pointy zay mba hojerena akaiky fa ny plongeur zany ny dingadingan'izy zany dia mbola folo pointy aketo efa ho fito taona izay ka mba miangavy hijery an'izany tompo dia misaotra mialao saotra tompoko mankasitraka anao ihany keo ampatsahivina trano fa rehefa tafiditra amin'ilay antso isika dia na manalavitra n'ilay onjapeo na atao ambany tanteraka ilay onjapeo dia ilay telefona no ifampiresantsika efa misy antso manaraka tafiditra ndao ary miaraba tompoko dia ahoana ny fandehany eny tompoko ahoana ny fandehany baka ty ampanihy ihany ampanihy eny saikany hoe hevitra za momba n'le hoe andirajoela sy ny forongony hoe miala andirajoela sy ny forongony nefa ny tena forongony député salany ireo ny tena forongony io haute personnalité tendrena ao amin'ny ministère io tena forongony nefa
rehefa angaly anareo de fokotany kely arisy mera kely arisy mba hoe manana activité firy no alany ireo de zay zany safatarako zany hoe deux poids deux mesures sy ilaina tsony zany efa anompo koa zany anareo zao leo rehefa mangala de zany firongony zany manana zany hoe pouvoir be tahaka ny député sy ireo haute personnalité ministère tokony alany ireo fasona ambany aty olona ty ambany vohitra aty olo sy manana activité firy sisy impact ny économique na mégasy e zavatra atao saotra toko maika sitrakanao betsaka mihitsy ny maharary ny vahoaka malagasy ary zay le antony mbola hijarony eto hatramin'izao hoe hitatitra an'izay marary ny vahoaka izay miaraba tompoko salama tsara eny tompoko miarabanao ndao vonono io njape oara de afaka miresaka avy hatrany ianao eka zao fa masina ino ma volagny fa mikasiky raha ampirenena sy ma zany asera teo olombelo koa manambesivetsy avao io raha be reto tsy maty valavakilo ka tiako tongava zay manakoloné tokony anday fimpesa ary tokony atao haingany de haingany fimpesa raha mesy andreo fa la ireo lalilali manahira olo reo fa olo reo koa tsy afapona ro zeo fa miasa mafy koa ro zeo magnomiadala magnaty magnomiadala magnaroy afaky ro tafotaky raha eo ka tiako tongava amizay zany atao faingany zay raha tokony atao anozy tapatampahy bebe nozy reo lafa ireo tapatapaky obligatoire mba mahazo reo milamino hazy reo raiky zay faharoeny makasiky ny polisy tsy azo mpanompera mahagagay lafa ny polisy asia resaky mikasiky pe reo mialy varotsy rozy polisy azy reo aty mazon'ozy varotsy ny lalagna tsy raha filia voron'olo izy io fa lafa raha zay natao hoe izao raha mipetaky enkigny fa tsy aly varotsy nareo fa magnino papier zao sasy ny tegna mividy raha mpanjakana mividy tobily zay ka handesy tegna tsy misy papier zay mividy moto handesy tsisy papier zay sarotsy zay tsy marina zay lafa mipetaky lalagna hoe tsy mahazo manao perany po mbola ho ianao lasy izy e tapaka avy aminao zay andro zay afaka mbola miveriny io ihany ianao a manamafy an'izay fanehoan-kevitra ao izay ndao raisitsika ny antso manaraka zay vombonina atao mbadimbadika ato eny ary miarabanao tompoko salama tsara teo ana fandehany ny fandehanao no oloterenena mba mandeha andraikitra zany io zany samy tompony andraikitra avokoa moa zany nanare amy radio na ny vahoaka na ny fitondra zay voaombina fa lasa izy iny de fanjaratsika zany no mijery manara anazy fa raha ny tokony io zany tsy tokony andany fotoana tsiny amy iasa aloha amin'izy efa alany fahalasanana fa ny fanavana zany ny tokony atao fa raha mbola andany fotoana amy vola azo sy nany vola azo andro avatomanga zany tsy ampiova zavatra zany fa mbola fitiavatena ihany zany zay zavatra zay miseho ka ny azo atao zany de tonga de asa miasa ohatra ny telebandy ny teny taloha teo iny zao tonga de alefa so zany zavatra tokony atao iarovana an'izay zavatra zay tsy ohatsy tonga indray andro any tiako tenenina zany da mbola fanenjika foana zany anao valifaty tsy vahaolana tsony zany falohany anazy no azony hany fa ho an'izay ho avy akio ametrao lalàna mitazona anazy tiany lalàna mifehy anazy raha ohatra ka izy mangalatra na manao zavatra tsy mety amin'ny firenena de anisany tonga de voenjika tsy hoe ho avela mety malahelo angamba ny isika hoe lasany daholo zany le vola non tsy lasany zany fa Andriamanitra mahita an'io zay aloha nena mankasitraka ianao efa ao anatin'ilay ataontsika hoe sosikevitra amin'ilay irosona amin'ny dingana fanovany zany narosony zany a tena ina fa ho voaray zany rehetrarehetra zany ndao arantso mbo tsika manaraka miarabanao tompoko allo may anao anao tsara miaraba tompoko tena maheno tsara mihitsy za mba maneho kely hevitra ty Tomasina misy anay eny tompoko eny tompoko za zany mba mpamboly ny asako za mahita le fihetsiky le tenen'ny olona hoe ny zavatra atao igny ihany miteraky igny ihany ohatra mety ako manditra igny ihany ohatra ny tsy mety roa taona nangatahana hoe anaovana an'le tetezamita ahoana ndray ny zavatra vao mamiditra amina sehatra de efa milaza ny sasany hoe omeo anay zao omeo anay zao raha mba sosikevitra moa ny alefa ahoana zay satria tsapa fa sarotra ny anaova zavatra zany
amiko zany na iza manana fagniriana ty anagnano tsara toy zay mpamboly zany raha mamboly vary miasa manadio de mamboly amin'ny tany de miandry miava de misy zavatra manimba vola ambenana le voatra 5 volana efa volana miakatra ny vary zay vao hita vokatra fa tsy raha ohatra hoe ambolenany ihany ny vary de mahita vokatra ny ihany zay zavatra zay mba fatsihivina ho an'ny mpangataka reto misaotra indrindra tompoko hoe misaotra anareo ao amin'ny fampeleza fa tena tsara be ny fampitam-baovao raha nga mankasitraka raha maro jauna